amin'izao fotoana zao eto amin'ity fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao ity. Averina ihany fa Jesosy efa ho avy eny amin'irao lanitra. Efa ho avy eny amin'irao lanitra izy. Raha ho avy eny amin'irao lanitra izy dia haka ny fiangonana masina, madio, tsy misy petopetrana, tsy misy fiketronana, fa fiangonana be voninahitra ao anatin'ny famasinana. Dia ty fotoana ity fotoana iomanana, iona amin'Andriamanitra, iomanana. Fanamasina ikasika atsika, alalatsika ny fahamarinana. Fanamasina tena mangy anao amin'izao fotoana izao, satria tena Andriamanitra io tsy takatry ny fisainan'olombelona sy ny fahazavan-tsain'olombelona fa ny fanamasina ny lamidiny dia manokatra dia manisy lahatra anao. Dia amin'ity fotoana ity tena hoe lariko ary tena tomoko ny fanamasina ikasika anao amin'ity andro an'ity anazava ny fonao, anazava ny ao anatinao. Misy toe-javatra sahala amin'izao. Misy olona milaza hoe rehefa eto an-tany dia tsy mety fa mpanota foana, mpanota foana. Tsy afaka manao masina zany, tsy aiza koa ny havitan'izany hoe masina zany. Dia misy miteny avy eo ino masina be iny, tsy nitsisa maro samihafa. Tiako zaraina amintsika amin'ity androany ity, azavaina amintsika, toriana amintsika hoe ny takin'ny ray amintsika dia fahamasinana. Zay ny tedavina, ary ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe masina, masina, masina Jehovah tompo maro. Ary tena miveriny intelo izay hoe masina izay ao anatin'ny anankiray. Andriamanitra dia hita hoe Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra mpiandry, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahagaga, fa miveriny indray mandeha daholo fotsiny zany. Fa rehefa mamaky tsika ato amin'ny ten'Andriamanitra dia ilay masina miveriny intelo, masina, masina, masina Jehovah tompo maro. Raha hoe tena hoe toetra amin'ny ray toetran'i Jehovah, ray tena ambony ary tena lehibe, tena hoe toetra tena ambony toetra io. Ary zao nefa nolazaina araka ny fahamasinan'ny anazy anareo dia aoko masina ihany koa ianareo. Zany hoe toetra amin'ny ray iny, toetran'i Jehovah ray iny dia tokony toetratsika ihany koa. Dia matoy izy miteny hoe ataovy izay masina anareo, fitondran-tena rehetra, matoy izy mitaky an'izay dia afaka atao izay. Zay zany aloha teboka voalohany afaka atao zay, afaka atao zay ho masina zay. Satria nahoana? Satria efa nisy famonjena nataon'i Jesosy Kristy. Hazavaina amintsika araka ny ten'Andriamanitra zany. Ny angatahako amintsika efa nisy foana tany aloha ny torinan'ny zao ihany fa mindry ny hafa ihany koa. Fa te hampahery anao ahako ianao zay mety hoe lavo matetika amin'ny fahotana, ianao zay mety hoe tsy afaka fa ohatrany misy fahotana manatotra foana, tsy afaka fa misy zavatra mangeza foana. Maherezy ianao, aza kivy ianao fa Jesosy manafaka anao. Romanina toko fahadimy, Romanina toko fahaenina, Romanina toko fahafito, Romanina toko fahavalo angatahako mba vakianao ao amin'ny fanatrehan'ny tompo tsara. Misy matsy zao rehefa mamaky amin'ity Romanina toko fahafito ity dia miteny izy hoe ianao mitory hoe fahamasinana, ianao mitory hoe tsy maintsy manao sitrapon'Andriamanitra, ianao mitory hoe tena olona mavita tsy manota, nefa ny ten'Andriamanitra miteny hoe tsy afaka fa le zavatra tiako atao tsy vitako, ary le zavatra tsy tiako atao no ataoko. Dia mijanona eo le olona, mijanona eo le olona. Dia betsaka ny ohatr'izany dia mahita an'izy dia hoe normal kay zany zava-manota foana sy lafo tiako, efa tia raha lazay ny ten'Andriamanitra. Fa zao tohizo le tenin'Andriamanitra, tohizo le zavatra voalaza. Satria rehefa miteny izy tamin'izay fotoana izay Romanina toko fahafito hoe tsy vitako izay tsara tokony atao, fa le raha tsy tokony tsy atao no vitako. Dia tena kivy izy hoe tsisy inona azo atao, reraka olo-mahatra iza no nafaka anahy, petraka ny fanontaniana. Dia teo izy nahita hoe, teo izy dia nahita hoe misaotra n'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Zany hoe nahita ny famonjena izy dia Jesosy zany, dia Jesosy zany. Ninona mamatotra anao, mangeja anao, manantevo anao, mahatonga anao voasara ny fahotana. Jesosy manafaka anao. Tohizana avy eo amin'ny Romanina toko fahavalo hoe amin'izany tsy misy fanameloana amin'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Dia izay mandeha araka ny fanahy masina. Zany hoe amin'ity dikateny malagasy ity izy dia tsy misoratra ao zay, fa raha mijery ianao dikateny vahiny, dikateny frantsay, dia misy ny dikateny sasatsasany milaza an'izay andiny fahavalo hoe ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Dia izay
mandeha araka ny fanahy. Zany hoe misy toyany amin'izay. Zany hoe tiana atoro antsika amin'ny androany ity dia ny olona mandeha araka ny fanahy. Rehefa ny fanahy no mitarika anao, ny fanahy masina, dia tsy andevon'ilay fahotana intsony ianao. Tsy andevon'ilay fahotana intsony ianao. Fa hozy izy hoe ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàny ny fanahinaina no nanafaka amin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Zany hoe zao no ambarako anao, zao ny fahamarinana. Itsika dia andevon'ny ota, natolotra ao amin'ny fahotana, nandova ota. Tsy misy tsara haitsika fa manota ny haitsika. Manota haitsika, mandainga zany tsy mila anarana, tonga dia mahay. Manao fahotana maro, tsy ho teneniko eto daholo, fa tonga dia hay. Satria ahoana, iny no nilovana. Ny lovana iny dia mpandova otatsika. Dia zay ny natiorantsika zany. Ary mendrika ho any amin'ny fahaveresany, mendrika ho any amin'ny faharatsiana, ho any amin'ny fanimo rehatra afo iny. Zao anefa, Romana 5 ny vakinao, dia voalaza ao fa hoy izy hoe fantatsika fa ny toetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanombana ny tenany ota mba tsy hanompontsika ota intsony. Inona le toetra anao taloha, le maha-olombelona anao taloha, eo amin'ny Romana 5:1 io, dia hozy izy hoe efa niara-nombona taminy teo amin'ny hazo fijaliana io, hanombana ny tenany ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Zavatra efa vita zany, tsisy zavatra atao tony, fa tonga dia misaotra fotsiny ianao, misaotra dada, misaotra Jesosy, fa za le mpanoty tika efa niaraka nombona taminao teo amin'ny hazo fijaliana. Za le mandainga foana iny, za le mijerijery vehivavy, za le mijangajanga, za le mifokafoka, za le misotrosotro, za le mijery sary mamofady amin'ny boky sy amin'ny vidéo, iny rehetrarehetra iny efa nombony Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Misy tena andevony zany mihitsy, andevony resaka jeux vidéo, andevony fahotana maro. Aza kivy ianao, fa misy lalana ao anao, misy famonjena ao anao, dia Jesosy Kristy zany. Io amin'ilay 5 io, amin'ny 5 hoe niaraka nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy misy afa-tsy ny hazo fijaliana ny manafaka anao amin'io, ny hazo fijaliana irery ihany. Jesosy Kristy zany nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Dia hozy izy hoe izay maty dia afaka amin'ny ota. Zany hoe maty ianao ny amin'ny fahotana. Ohatrany hoe olona mpanao baolina, dia ny mpanao baolina, ny baolina misy foana, fa izy no tsy mpanao baolina intsony. Zany hoe iny misy foana. Zany hoe ny terrain misy foana, ny baolina misy foana, fa izy tsy antsony ny lalana, fa efa nandeha amin'ny lalana hafa izy. Dia sahala amin'izay koa le izy hoe ny fahotana misy foana, tsy ny fahotana tsy ny filibana sy zao tontolo zao resolonao, fa ianao lasa miala amin'izao tontolo zao noho ny hazo fijaliana Jesosy. Noho ny hazo fijaliana Jesosy dia raisina amin'ny finoana zany. Raisina amin'ny finoana zany, dia inona koa ny zavatra anambarany. Hozy izy hoe raisiko tsikelikely amin'ny Romana 5 hoe raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesany. Fa tamin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, ka ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Dia ohatr'izay koa tokony ho antsika. Maty ianao ny amin'ny fahotana, fa velona ho an'Andriamanitra avy eo. Ary izy hoe 1:20, ary eo tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Zay le lalàna vaovao amin'ny Jesosy. Maty ianao ny amin'ny ota, fa velona ho amin'ny Kristy. Zany hoe le fahotana sy le adalàna rehetrarehetra eny eo daholo foana ihany, eo foana ny vehivavy miadaladala sy mandranondranitra, eo ny sigara, eo ny toaka, eo ny rohony, eo ny paraky, eo ny sary mamofady, eo ny vidéo mamofady, eo daholo reny, fa ianao maty. Ianao maty dia afaka amin'ireny ianao, fa tsy reny novononao akory, fa ianao no maty. Maty eo amin'ny hazo fijaliana ianao, dia raisinao amin'ny finoana zay. Matoa Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana, dia hanombana ny tenany ota izay. Dia hozy izy hoe ataovy efa maty ny amin'ireny ianao, maty ny amin'ny lainga, kolikoly, fitiavan-teny, fitsiriritana, fialonana, tsy fitiavana, zany rehetrarehetra zany ataovy hoe maty ny amin'ireny daholo avy. Dia velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay dia hozy izy 1:20 hoe koa aza vela ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty mba anarahanareo ny filany, ary aza manolotra momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadininy tsy fahamarinana, fa atolory
ny tenanareo, atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty, toy ny efa maty, nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadiny ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa niota tsy anakery aminareo, fa tsy ambany lalàny ianareo, fa ambany fahasoavana. Tia anao Jesosy malahy, tia anao Jesosy, ary ny vitany ny famonjeny, vitany ny famonjeny. Anjaranao mandray an'izany amin'ny finoana. Zay le izy. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azo masitraka amin'Andriamanitra. Minoa an' Jesosy dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Toy izao ty an'Andriamanitra n'izao tontolo izao mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Fa anana ny fiainana mandrakizay dia nomeny Jesosy Kristy mba tsy ho very zay rehetra mino. Zany hoe ny finoana zany no mahavonjy ianao. Dia ino le zavatra voasoratra teo, ino le tenin'Andriamanitra. Rehefa mino ianao dia misy asa ataonao avy eo, miala amin'ilay fahotana ianao. Nino Noa dia nanao samy fiara dia miditra atao amin'ny samy fiara. Tandidon'i Jesosy ny samy fiara. Nino iza ankizy teo? I Lota hoe hopitehany ty Sodoma sy Gomora ty, dia rehefa nino izy dia miala atao Sodoma sy Gomora izy dia nakandra any amin'ilay tendrombohitra amonjena azy. Zay le finoana zany hoe rehefa fantatrao zavatra marina dia inonao zay. Dia efa mino anao hoe hamotika ty fahotana ty, hamotika zao rehetrarehetra ataoko zao, fa nino aho hoe nentin' Jesosy teo zany ary nanala ny fahalemeko izy, dia raisiko amin'ny finoana zay, dia miala amin'ny fahotana. Zay mahatonga azy miteny hoe aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota, aza tolotra tsony e, aza tolotra ho an'ny tenanao tsony ny ota. Raha manandevo anao foana ny boky misy sary mamofady rovito iny, ary io any ambany any. Raha mamafody anao resaka sary mamofady, resaka pornografia, piteo ny CD, piteo ny DVD, piteo ny kasety, ario lavitra any. Zay mahatonga an' Jesosy miteny hoe raha ny tananao manafitohana anao, esory ala aminao iny. Fa aleo anao miala ty tananao ty a, dia tafiditra ny lanitra ianao. Tozay anananao tanana roa nefa very ianao. Raha ny masonao manafitohana anao, esory ny masonao ilany. Fa aleo po maso ianao dia tafiditra ny fanjakany lanitra. Tozay anananao maso roa nefa ho very ianao. Zany hoe misy fialana ihany koa le izy, fialana amin'ny fahotana le izy, ary Jesosy mame hery ho anao avy eo. Fa tsisy antony amin'i Jesosy ny manafaka anao. Raha ny fisotroana sy ny fifohana mamatotra anao, dia le ario fotsiny iny, dia mandolia rehefa misy filana, mandolia rehefa misy tady mamatotra, mandolia rehefa misy zavatra misitona, na atsondra lasaina bavy ary ivaraka, dia manafaka anao izy, manafaka Jesosy, manafaka Jesosy, ary tononoko aminao ny fahanafahana amin'ny anaran'i Jesosy. Anty anao anty, anafaka anao amin'ny fahotana. Tononoko aminao zany, zany ny famonjena, fanafahana. Dia zay ny famonjena zany hoe miota tsy anakery aminao tsony fa tsy ambany lalàna ianao, fa ambany fahasoavana. Efa natolotra ho an'i Jesosy, natolotra atoloro an'i Jesosy ny tenanao. Zay zany le izy. Dia zay le hoe fitariana ny fanahy teo hoe rehefa ao aminao amin'izay Jesosy, natolotra ho an'i Jesosy ny fiainanao, dia lasa tempona ny fanamasina ianao. Ao anatinao ny fanamasina, lasa fonena ny fanamasina ianao, dia manao sitrapon'Andriamanitra. Iny fanamasina iny no mitarika anao, andresy ny fahotana. Ozy ianao hoe tiako Jesosy, tiako Dada, tsy anao adaladala tsony any, tsy ataoko tsony io. Tiako ao anatinao le hery vaovao, ao anao le puissance, le autorité, le fahefana, le hery, afahanao mandresy ny fahotana. Ho anao zany, tononoko aminao zany, tsy manonona anao resaka vola mankarena, fa manonona anao fahombiazana, fandresena ny fahotana. Hoy Jesosy ho itsahanareo ny menarano, ho itsahanareo ny maingo, tsisy hampaninona anareo. Rehefa ao amin'i Jesosy Kristy velona, mandrakizay mpanjakapajaka sy tompony tompo ianao, dia tsisy ota mangeja anao intsony. Manafaka anao izy. Zany ny fahamarinana, zany ny fahamasinana. Miala ny zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra, ary tsarovy ny zavatra tena mola tena mety tena mitolo agaga anao sy ataitanao any. Dia hoy ny apôstôly Jaune, hoy isika hoe apôstôly ny fitiavana, dia hoy Jaune hoe zay nateraka Andriamanitra tsy manota. Azonao zany, fahamarinana lehibe zany. Zay nateraka Andriamanitra tsy manota, tsy zany mamorona zany, fa voasoratra atao amin'ny tenin'Andriamanitra zany, dia raisiko ampinoana fotsiny zany. Tsy hoe mirehere akory, tsy hoe moeboebo akory ka namban'ny hafa hoe zany tsy manota, fa raisiko amin'ny fanetreteny zany. Fa ozy izy hoe zay nateraka Andriamanitra dia tsy manota, satria namoana, satria ny vonony ny toetra ho aminy. Zany hoe ao anatinao ny tenin'Andriamanitra, ao anatinao ny fanamasina, ao anatinao Jesosy Kristy, dia lasa tsy manota intsony ianao.
satria ao anatinao ny fanamasina. Zay ny tenen'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ity epistily voalohany soratan'izao nyity. Mandresy ny fahotana zany tsika rehefa ao amin'i Jesosy, ao anatsika ny fanamasina. Raiso zany. Zany ny famarina, zany ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa ao anatsika Jesosy dia maresy an'izao tontolo izao sika. Satria mahery Jesosy noho an'izao tontolo izao. Jesosy efa naresy an'izao tontolo izao dia mampandresy anao ihany koa. Aferimpiany zany satria ianao manaraka itsao ny voafatotry ny sigara ianao, voafatotry ny toka ianao, voafatotry ny lainga ianao. Tampotampoka eo dia mandainga kely foana. Any an-tanimena ianao nefa amin'ny telefônina ianao dia hoe za tia ambodratrimoka zao. Lainga daholo zany. Aveo anao maneno tena ahoana azy zany anaovako zany. Fa Jesosy manapaka anao tsotrandran'izany tsony ianao. Mandeha amin'ny fahamasinana. Tsy noho ianao mihitsy ny avitana an'izany fa noho Jesosy Kristy. Noho Jesosy Kristy. Dia hozy io izay nateraka Andriamanitra no tsy manota. Izay nateraka Andriamanitra tsy manota satria ny von'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Ary izay nateraka Andriamanitra dia miala amin'izao tontolo izao. Dia ampahirenao any amin'izany hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra io fahamasinana. Fa ianao mila miala. Rehefa tapa-kevitra fotsiny ianao hiala dia Jesosy manao ny ambiny. Mampahery anao, manohana anao, manosika anao. Tsarovy ty fahamarinana ty an'ity Romana 9:7 ty. Misy lalàna anankiroa zany mipetraka. Ny anankiray ozy izy dia lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Iny ny lalàna voalohany. Iny mitarika anao anota. Antehanao tsara ara dia manoto. Aveo nasiany Jesosy lalàna anankiray, lalàn'ny fanahanaina. La loi de l'esprit de vie. Ny fanahanaina, fanahy masina ao anatinao, mahatonga anao handresy ny fahotana. Zay ny lalàna anankiroa zany. Le lalàna anankiray tsy manan-kery tsony, rehefa mahery be le lalàna anankiray. Amintsika zao dia misy ny antsoina le hoe lalàn'ny fisarian'io tany io. La loi de la pesanteur. Zany hoe io la loi de la pesanteur io, na aiza n'aiza ianao na any Afrika na any Grande-Bretagne na eto Madagasikara, dia io la loi de la pesanteur io misy foana io. Stomin'io foana ny olona, tsy mianjera ianao fa stomin'io foana. 9,8 newton ozy sika rehefa nanao fizika. Dia zao, ty taratasy ty zao raisiko aminao ty taratasy ty. Dia noho izay la loi de la pesanteur zay alatsako iny, dia milatsaka iny. Zay foana ny lalàna io, na any France io, na aiza io, na any États-Unis, alatsaka iny dia milatsaka iny. Satria ahoana, zay ny lalàna nisy, stomin'le atao tany ianao. Fa zao, misy lalàna anankiray ambony, dia ty lalàn'ny tanako ty. Ambony ty zany plus de 9,8 newton ty. Dia rehefa tazomin'ity tanako ty io taratasy io, tsy milatsaka tsony io. Zany nataon Jesosy ianao zany. Voageza ny fahotana ianao, voageza ny fahoriana ianao, lavo foana. Zay misy ny lalàna. Fa zao nasiany Jesosy lalàna hafa, stomy Jesosy ianao, tsy milatsaka tsony. Alleluia. Lehibe Jesosy, mahery Jesosy, manafaka anao izy. Manafaka anao izy. Zay ty hoe lalàn'ny fanahanaina, manafaka anao amin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Tsy andevon'ny ota intsony ianao noho i Jesosy Kristy. Fa zao atoloro ny tenanao an Jesosy. Elao ny fahotana, elao ny faharatsiana, elao zao tontolo zao. Manatona an Jesosy fa tianao izy hanasana azy, hanasanao amin'ny rano, hanamarina anao, hanadio anao, hampahery anao, hanamarina anao. Ary tonga olona vaovao anao. Rehefa nibebaka ianao ny fony ianao, ampo zay. Dia voly aveo anameloka anao. Ianao nge le nanao an'izao e, ianao nge le nanao an'ity. Dia imezy fotsiny efa taloha zany, fa io ny rahan'i Jesosy manasa, vaovao be azy ao. Zay ny raisinao. Tsisy fanamelohanao amin'ny Kristy Jesosy. Dia ampaherezako anao zany raha lasanabavy. Ka mampahery anao Jesosy, mampandresy anao Jesosy. Zay le ao amin'ny salamo. Niandro dia niandry an'i Jehovah aho. Iza ny andrasanao? Jehovah andrasany Jesosy Kristy. Todika anjery ahy izy. Nalalalà tao amin'ny fotaka ny fahotana izy, tao amin'ny fotaka aman-drevo ny fahotana izy, nametraka ambony vatolampy izy. Dia name firam-baovao ahy. Ianao andevon'ny fahotana, andevon'ny fahotana. Jesosy manafaka anao. Tianao Jesosy malala. Tianao Jesosy. Manafaka anao izy. Manafaka anao izy. Ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Mampiakatra anao hiala fotaka io fahotana, mametraka anao ambony vatolampy, iza le vatolampy, Jesosy ihany le vatolampy, mampijoro anao izy, lasa manao hira fiderany ianao. Manao hira fiderany ianao. Sampatra ianao miaraka an'i Jesosy. Tsy manao hira mitoloko tsony, tsy manao hira mampalahelo tsony, tsy manao hira maratra tsony, tsy manao hira mitomany tsony, fa manao hira faly fanofonjen'i Jesosy. Sambatra fanofonjen'i Jesosy. Sambatra satria afaka ny fahotana. Faly satria tonga zanaky ny ray, tonga zanaky ny dada, ary mpandova ny fiainana mandrakizay. Mpandova ny lanitra rehefa ho avy Jesosy,
dia eny vakarina ianao avy Jesosy io. Ao aminao anie zany teny zany isan'olomoleny ianao. Ao am Jesosy Kristy. Halleluja. Amen.